Mitony logité ary miditra anatin'ny tapany faharoa indray isika izao miaraka amin'ny tsara fara. Ianao? Ravanao Rizataina tsika rehetra isa tokatako salama vetovoko ary nareo téléphone azy. Poziny matevina sy tsara kokoa ny foniny sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Ya zava-nitranga vitsivitsy tamin'ity herinandro ity ary misy ihany koa ny tsirairay voalasa tamin'ny ampahany voalohany teto anatin'ny logité no hitondrako miteniteny foana androany ny anankiray aloha le fomba fanisana vavoana voakan'ny akademia malagasy za manokana dia mahatsapa fa tena ilaina mihitsy ny akademia malagasy tena ilaina ary tsy mbola misy mahasolo azy efa ela mihitsy any lasa eritretra hoe ahoana moa ty hoe ray tapitrisy ity ray tapitra nisy 1 million zany atsika ny tapitra nisy nefa mbola misy ny 10 million mbola misy 100 million mbola misy ny 1 milliard fa ny atsika dia natao tapitrisy zany hoe zay olona tao namorona n'izay ray tapitrisy zay zany tena hitako hoe olona tsy mijery lavitra ary eto ary dia mbola sahirana kely ihany marina fa hoe ny ray alina zany zao natao hoe 10,000 ny ray hetsy natao hoe 100,000 ny ray tapitrisy zany natao hoe 10,000 dia eo koa le misy hoe lavitrisy atao hoe 1 milliard le lavitra tsy fantatra mihitsy ny milliard nge misy hoe 1 ça 2 ça 3 ça 4 fa ny lavitrisy tsy voafetra fa lavitra salaminao na fahalavitan'le lavitra zany hoe tokony haiky ihany zany tsika fa mbola mahantra ny teny malagasy raha ohatra ka hiditra ato anatin'izao tontolo zao tsika efa mandeha zao mifanatontoloana efa tsy azo divirana tsony io dia tokony tsy anao ampipodisteur sika menakavy fa rehefa hoe 1 million nataon'ny frantsay million na ozy izy ny anglisy ny rosianina koa slave fa tsy latin ohatran'ry anglisy frantsay retsy mampiasa 1 million koa ngery zao dia mampiasa 1 milliard ny sinoa tsy fantatry namaona nahoana mampiasa 1 million rehefa izay no fanisana zao tontolo zao satria hihiditra ao anatin'ny efa tafiditra moa tsika efa jarotsika ilana ntsony hoe ny tontolo davanandrotsika koa efa manao hoe 1 milliard 1 million manina zay atao hoe milliona fotsiny amin'izao no teny gasy mba ekina lizy satria tsy isika ny namorona azy dia mampiasa 1 milliard fa amin'le atsoratra io tena hitako tena mbola ho raharaha be any lisy manarak'izay ny takelaka menamena ampiasain'ny fitondram-panjakana zay nentin'ny praministra vaovao tena mahavelom-boly le izy aloha satria eo zany ny afantarana an'le tomobile fanjakana dia miariary be hoe ary tadatoka ry netoka ie tsy maniny zany fa ampiasa-panjakana izy natao anazy le tomobile satria fitaovana izy zany fa ny angatahana fotsiny amin'ny praministra dia mampahery hoe mba tsy hijanona eo amin'le plaque rouge le izy fa tokony hipita maka amin'le mba misy assurance mba misy visite technique ary tsy any tobily mpanjakana ihany fa tena tobily nytafitra ihany koa fa zava-toza nge zany hoe mitapo amin'ny tobily mpanjakana ianao na mifandona amin'ny tobily mpanjakana ianao tsy visite technique ary zao carte grise no ety mandehandeha ianao tsy mahazo mihetsika raha ohatra ka tsy manana visite technique na tsy manana assurance fa ny tobily mpanjakana zay mpampiatra lalàna voalohany tsy misy visite technique tsisy assurance dia mifandona aminy ianao fa very fotsiny ao ny tomobile ao sy mifahasimban'ny entanao rehetrarehetra izy manao aloha amboarinay dia amboariny amin'izay tiany anaovana azy io dia fantatritsika hoe no garage mpanjakana atreto aloha atsika menakavy io dia samy teny an'izany zay ka dia zay zany hoe mba hitoy maka amin'izay hoe sady misy visite technique no misy assurance ara-dalàna ny tobily mpanjakana dia mba tsisy tsotra ny tobile plaque rouge manatitra mpianatra tsisy hoe tobile plaque rouge manao commission amin'ny madame mandeha manao bazary dia tsisy tobily mpanjakana ihany koa zany hoe mandeha manao mariage satria sabotsy alady zany tokony tsy hisy an'ireny fiara ireny mivezivezy satria tsy miasa ny fanjakana sabotsy hisy alady ny polisy nge mba mety mandeha miasa satria miasa andavanandro zany fa ny tompony andraiky mpanjakana raha andeha mariage izy dia raha rahany manokana zany ary manana tobile nge ny olona manana nytoeran'ireny dia mba zay nangaviana hoe mba tsy hoetinareo mandeha mamonjy mariage ny tobile mpanjakana ny frais ny ova
dia efa ela mihitsy nyeritreritra mihitsy hoe tsy azotsika tanany tsy mpitatitra angeny ty apakatra fray fa voatery izy ny fanjakana ange te azona ny fray io 20 ho 50 fa voatery izy fa tsy maintsy manaraka ny onjany hoe tsika mety amintsika menakavo dia zao mitadiava asa na dia sarotra zany tsy mora mitadiava asa na mamorona asa iny akaiky ny tranonao rehefa tsy fonao ny tranonao ary ohatra ka manofa ianao any amin'le toerana akaikin'ny asa any amin'ny toerana mety sy akaikin'ny fianarany zaza atao fa tsy azony izy izy ampivirana io fa mitentsika ka miteny inivato misy trampokon'olona vavona seho teo anankiray fotsiny iny fa anakory ny trampokon'olona amboariny inivato amin'izao fotoana zao dia io trampokon'olona inivato io zany efa nitsidika an'izy io misy sainina kely zay izy io dia misy lakozia manara-penitra misy WC manara-penitra amin'le izy dia izy io tena marina tena natokana mihitsy ho an'ny saram-babem-bahoaka na anao mariage ianao zany na anao batemy ianao na batisy ianao mitovy ihany zany na anao fisoratam-panambadiana ianao zany raha ohatra ka ohatrany hoe mitsinjo vody andromerika ianao ka tsy te handany vola be amina espasy fa tsotsotra ihany no atao dia misokatra ho anao reny trampokon'olo reny mandeha aloha ny poniny ny vato ary manana tarifo manokana olo ny poniny ny vato fa tsy mitovy amin'ny olotsotra rehetrrehetra na zany aza na tsy rively vato azy ianao dia afaka manofa anireny trano reny fa azo anaovana fampisehoana azo anaovana séminaire fisakafoanana afaka mahandro ao ianao dia ohatra zay ary misy trampokon'olona anankiray faharoa koa efa andalana mino fa mety hotokanana miaraka ry zareo reny farany ferinake amin'ilay transporteur efa akaikindray zao ny vacances hoavy indray zao ny vacances satria ana dia andeha indray le spécial le makany amin'ny province na voyage d'étude na fianakaviana io dia hoavy indray sanatry mivavana diny le laza misy any zany reny le accident reny ny filohan'ny ATT vaovao efa niteny hoe hoentitra amin'ny fanomezana autorisation spéciale amin'ny ATT fa za mba miangavy raha ohatra ka mety hoe sao dia mba azo atao ny tsy manome autorisation spéciale ntsony aoka ny ATT mba tsy hanome autorisation spéciale an'ireo fiara zay tsy miasa amin'iny lalam-pirenena anankiray iny ohatra hoe R24 da aoka mba ho autorisation spéciale ihany maka fantatrany satria ny tsy fahafantarana lalana tenina miteraka loza be dia be ao anatin'izany rehetrarehetra zany zay tompoko mba tiano resahana amin'ity takarivo ty soatranareo toety amony resaka iresaka fanatanjahantena indray sika XXL manome tanjaka ho anao atao anatin'ny ID Sport. XXL asehoany tanjaka ao. Eo amin'ny vaovao ny fanatanjahantena zay anisany nahoraka tamin'ny farany herinandro iny ny teo amin'ny basketball lalaovin'olo telo na ny basket 3 contre 3 anisany horesana ihany koa ny baolina kitra misy ihany koa ny lalao hafa izay ho tantery ny Andry Lalena Andriamasy sy Kasam mbola manana ao anatin'ny ID Sport. Tontosany farany herinandro lasa teo ilalao valo tao anatin'ny ampahavalon-dala amin'ny fiadina amboara Madagasikara na ny Telma Coupe de Madagascar taranja baolina kitra. Ekipa Nalamanga efatra tamin'ireo 10 niatrika izany no mbola tafivoaka ao amin'ny dingana am-pahefadalana. Isan'izany ny LGK Plus izay mifanitsana tamin'ny Tambour Berger Sofia zoma lasa teo tetsy amin'ny Kianja Bemasina. Tamin'isa ronoray no voandry Dino sy ny ekipa no mpandresy tamin'izany. Taoriny ihany koa dia Laviny Sokafoto tamin'isa Rainoatra ny AS Jet Madaitas. Tany Tomasina kosa dia sahirana tamin'ny Kianja izay lalaovany nanoloana ny Tekitra FC amin'ny fiainatsinanana ny AS Adema. Iny aloha amin'ilay Kianja tena nanahirana anay mihitsy le Kianja teto tena ratsy tena azo lazaina ratsy dia fotaka ary tena magoatra ohatrany manao boriboritany ohatran'izay teto fa nefa moa tsy nataona siakana an'ilay iadivanay amin'ilay iarovanay ilay voninahitra anay zany. Ilaina satria araka ny
araka ny norme international zany dia atao ngano fa manana kianja daholo ny faritra etontsika ka dia ilaina koa ny fisokafana mba hoanana kianja manara-penitra koa zany izay tsy tao masaka. Tsy azo tao amin'ny ora farany mantsy ny stadium barikadimy izay efa manana ny tapis synthétique ka ny olona teto amin'ny kianja municipal Tomasina izay efa tena ratsy be tokoa ny ekipa Rotonta. Efa tana minitra fa dia fitopolo lalaovana voana koban'ny aratiny la San Jorial ny AS Adema tamin'ny alalan'ny fetra. Io isa rainy ohatra ny natafita ny ekipa Seram-Piaramanidina. Raha mafy le adversaire combatif zala adversaire satria efa fantatay ny filalaona dia ao amin'ny 15 dernière ny sifflet final ny tena manao an'le tontafo satria mety hitambesatra aminy le avizanana ary mety déconcentré izy mety aky tsy mety manao. Isa tokana rainy ohatra ihany koa na nilian'ny Kosfany Jezay Bonglava nandritra ny lalao izay natao tany amin'ny kianja Tsoromandidy. AS Adema, LGK Plus, USK Foot ary Kosfa izany ny ekipa Analamanga hiatrika ny lopa-evadalana. Araraka kosa ny CFF Analamanga rehefa lava Fosa Junior tamin'ny tsaroanoatra tany Mahajanga. Fa ankoatra dia tavoaka ihany koa ny Knapsa Sporitas rehefa nandresy ny Racine Soma Beach Boeny tamin'ny telonoatra teny amin'ny kianja Votoforona. Tafita ihany koa ny FC Ilaka Urumbe izay nandavany FC AZ Moromani tamin'ny tsaroanoray tamin'ny Fianaratsoa sy ny Ashzama Parafaravolo izay nandresy tsy niadina ny loana vovolo mahirina loatra Ambatonazaka. Iroso amin'ny lalao mandroso ny poule des As nandingana farany ho an'ny fedina izay ho tompinaka malagasy indray aloha ny baolina kitra fa ifanintsana farany amin'izany ny Knapsa Sporitas, LGK Plus Analamanga, Fosa Junior Boeny ary ny FC VCU afaka nakaratra. Afaka teleronandro ano any kosa vohitra ny lopa-evadalany Telma Coupe de Madagascar izay lohavany an-tsapaka ho an'izay fandona hatramin'ny lavim-paranana. Eo amin'ny taranja basketball dia tsy tafita hiatrika amin'ny fedina izay ho tompon-dakany Afrika ho an'ny basket lovin'olo telo na 3 contre 3 ny ekipa-pirenena malagasy sokajy vehivavy. Ny tanany larina faefatra mantsy ry Jos ny ekipany. Nisy fiatraikany tamin'ny lalao malagasy ny ratra teo amin'ny lohalika Jos ka tsy nahafahany niatrika lalao roa farany. Isan'izany lalao farany no amin'ny fantsanina nanoloan'ny Uganda izay tokony nazoantsika ny tapakila ao Togo. Lavin'ny Uganda izy tamisy 24 sika ary mbola resy ny Egypte tamisy mavesatra 27 teo amin'ny lalao manasadalana. Egypte izay voatsitotonaka amin'ny faritra fafito rehefa nandresy ny RDC Congo tamisy 1-20. Ny Ugandais ny tany larina fatelo sady isandreo ho an'ny Togo. Teo amin'ny sokajy kosa dia ny tanany larina faharoa ny ekipa malagasy. Nitovy nisy azontsika sy Egypte ary ny République démocratique amin'ny Congo izay samy nanisy 9 sy resy indray mandeha avy saingy nanatombo teo amin'ny alalana baolina nampidirina sy niditra ny Egyptianina. Natafitantsika ny nandresena ny Egypte tamin'ny satery dia teraka amin'ny 20. Egypte, Madagascar, RD Congo ary Uganda izany no tafita ho an'ny Togo amin'ny fedina izay ho tompon-dakany Afrika taranja basketball 3 contre 3. Fa tao anatin'ny fankalazany Kestepany de Madagascar ny fahazato taona nisiny dia nikarakara jeu corporatif tetsy amin'ny kianja Vemasana farany andro lasa teo izy ireo. Orinasa misy 20 no nifaninana tamin'ny taranjam-panatanjahantena nisa enina dia baolina kitra lovin'olona 7, basketball, volleyball mixte, type canette B, tennis ary belote. Ny tanjona araka ny fanontanianao teo dia ny afahana mampivondrona an'ireo orinasa namana mba hiaraka ilalao hiara isoma amin'ny caisse d'épargne nohony amin'izao fankalazana ny fahazato taona zao dia mba hetsika afahana mampivondrona zany zay. Raha ankoatran'ity resaka jeu corporatif ity zany dia misy koa hetsika ara-kultoraly izay ataonay misy hetsika ara-barotra izay eran'ny Madagasikara mihitsy fa tsy fety ihany. Amin'ny herinandro fotsiny zao dia efa isy any Ambatondrazaka, isy any Ambositra dia mitohitohy ny masovo rehetra zany dia mankalaza ny fahazato taona daholo mandritra an'izay taonjao bidy izay. Lasa ny ekipa ny trésor avokoa ny amboara eto amin'ny taranja basketball sy ny volleyball rehefa nandresy ny ekipa mama sy ny Izitek izy ireo ary mbola plan DGT ihany koa raha Mavarso Ambintso no nazo ny amboara voalohany teo amin'ny taranja tennis sokajy vehivavy rehefa nandavo any Aingotiana Ravelmanatsoa. Lasa ny André Malala Beny kosa ny ansokajy lahy. Norombany aro avokoa ny amboara teo amin'ny type canette B sy ny belote ary nobatay ny ekipa ny Colis Express naramboninahitra teo amin'ny taranja baolina kitra rehefa nandresy ny ekipa mama tany aoriny tiro but izy ireo. Faritra mafy mihitsy ry andro lalay zany. Ny zavatra voadinika dia zao ry olona rehefa tsara le kianja dia mampiseho endry-dalao tsara ny mpilalao dia tonga ampijery basket tsy ohatra zany. Fa mifanao ohatran'izany izy
rehefa mandeha ny baolina kitra ratsy ny terrain filalaovana nylazan'izany zay tapaka tamin'ireny terrain ratsy reny entre parenthèse rehefa ratsy ny kianja dia tsy mampisoendry dalao tsy afaka tsy mahay fa tsy afaka mampisoendry dalao tsara mpilalao a dia tsy tonga ny mpijery tokony ho ararotsika mihitsy zao tsy fantatra ena reny olona le ino tsika zao atsika zao président kaso dia tokony anana terrain tena faran'izay tsara tsika zany a fa ratsy ny efatra fotsiny coupe du monde tany rosinga ka fi terrain enina no nampiasainy terrain enina no nampiasainy Sochi anankiray a Rostov-na-Don anankiray a Luzhniki anankiray a Areran anankiray a dia Camara dia ny anankiray a le tany Saint-Pétersbourg anakenina ka itsika tokoa raha manana fotsiny tsika terrain anakefatra terrain tsara be anakefatra afaka mandray mpijery marobe ihany koa mety hoe efatra alina telo alina tsy maninona mamasina nge mazaka efatra alina le raha vao manana an'izay fotsiny tsika anaovana le compétition miampy terrain madinika anaovan'ireo mpilalao ireo satria tsy eo ankizy nanao répétition tsy eo ankizy nanao entraînement fa ny club any any izy mba manana tsirairay avy ihany koa tena samilaza aminao fa tsy mena mitatsika menakavy ary tsika nge fa nanana mpilalao tena enjana mahitsy na mpiororan'izany Egypte zany angery kikisy Alban na mpiororany ty Afrique ty nge zany BF androtso zany ka efa vitatsika sy efa niainantsika le lalana saranga tena ingany a mbola mba ahitan'izany lonikipiny maso eny ary ivadika anatin'ny oyanao ndraysika Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires. raika amin'ny telopolo ny volanany jolay fandraisana kely ihany teto maly fa andro natokana ho andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy afrikana andro iraisam-pirenena izay napetraka nanomboka tamin'ny taona efatra amin'ny fitopolo sy sivinjato sy arivo a saingy hevitra ny posaka efa tamin'ny taona roa amby enimpolo sy sivinjato sy arivo kosa izy ity zany taorian'ny fiaonam-ben'ny vehivavy afrikana voalohany tamin'izay fotoana izay tsy resaka n'izay loatra sika fa hoe inona no hanomezam-boninahitra n'ireo vehivavy afrikana ho an'ity andro an'ity dia ny hira sy mety hoe mozika na vetsovetso ho an'ny vehivavy no nentina teny an-dalambe teny nantaniana antsika mba manao hira ho an'ny vehivavy ve ianao? Ay ohatrany gamana ataontsika ohatrany le hiran'ny nasa tsy haiko zany ohatrany ohatrany hoe mangatadalana iny gamana zany tsy fantatra tena tsy mahita hira ao atao ako za aloha zany raha za dia jakatina na botiny anany tiako satria za efa le bebe ohatra hoe ny ranomasina tsy fokio malalina fitia mitaratra miloko tonofiriary tsy fokanao ayanao ai ianao tena sarotra be mihitsy aloha izy satria tampoka be tampoka aloha ngambany amin'ny manaraka fa raha ohatra hoe ayananao le hira dia tsy hitako izay anovana anazy satria tsy namposiko mihitsy anontany anina ary anjo zao no tena fianiko manova santionan-kely an'izay ary hoe azatsona hoe bandy manjaka azatsona hoe bandy zay tena ohatran'ny hira inona moa zany hira ho an'ny vehivavy fotsiny atolotra ho an'ny vehivavy tsy manan-kambara tsy manan-kambara bodo neny avy neny tiako zay ihany ako atolotra ho an'ny neny sy vehivavy rehetra hoe mihira mihitsy avy e tena ohatrany tsy mahay mihira ako Sitran solo he azafadinao io fa miady mandinias Sitran solo he raha tsy vatike kanao lehilahy safe adolotra ho vehivavy miavany anazy zao le hiran'ny Elidio iny tena fiaigno le folakalakile atolotra ho an'ny vehivavy rehetra sy maheno ohatra zany atao zao hoe roviny anao vao
Raviny anao zay Bavy aza mandeha mafy, bavy aza mandeha, bavy aza mandeha mafy, bavy aza mandeha, enao a bavy aza mandeha mafy, bavy aza mandeha mafy. Saotra? Ampavinay ngambany. Atolotra ho andravaka zay ny akatseny izy. eny tsy marina moa fa manala azy any le olona ary niavaka mihitsy ara fa nandray tsara dolodolo na izany naty tsara za tena tsy mahazo resaka tsika melakavy a resaka hira misy teny hoe vehivavy no angatahana ary hoan'ny vehivavy nao atolotra ny vehivavy neny indray ndrasantsika ny vehivavy nge rehetra nge tsy neny apahany ao anatin'ny vehivavy no neny fa misy mbola tsy neny ary misy mbola kizika nefa samy vehivavy dolo zany efa nitranga teto zay fangatahana hira ho an'ny vehivavy zay a teto mihitsy tam'izay dehibe ny nalala hiran'ny lola hoe ny vehivavy fanaja nateranao kazagaga de nisy hirany général ko le tonga ndray ilay vehivavy orasikuvesa olaviko tamin'iny hoe misy teny hoe vehivavy mihitsy efa misy teny tamin'iny fa ty zany a ty hoe zay azonareo atolotra ny vehivavy ie saotra tsika rehetra ihany aloha nandry anjara atao anatin'izay a dia hivadika anatin'ny hafakely tsika raha le stylo a tsara ny paoziny a ary misy karazany maro Lexi vao mandray ianao dia ty maneran-tany dia samy miezaka mamorona zavatra trano ny rehetra isotomana ny mpizahatany ho avy any aminy any Liban ity hitondranantsika ity a toerana felana voly any anaty ranomasina izy ity a ary eo anatin'ny fanamboarana tanteraka izy ireo fa efa misy any no azo ambara sy sary azo jerena andao arahana ao amin'ny ranomasimbe mediteraniana no misy ity toerana fialana voly an-dranomasina ity miavaka izany satria dia ireo fitaovana ampiasain'ny miaramila toy ny fiara sy ny tanka no hita ato fikambanana tsy miankina iray no tompo-kevitra tamin'izao tanjona ny ampiroboroboana ny fizahantany ao Liban izay ny ena tao anatin'ny taona maro izay raha araka ny fanazavana efa eo ampanamboarana ny toerana ny mpikarakara amin'izao fotoana izao tsy mbola fantatra ny faharetan'ny asa anisany tsikaritra kosa nefa fa mitodika ny Israel avokoa ny lohan'ireo tanka ao an-dranomasina ireo marina fa firenena miady matetika amin'ny Israel i Liban izay mety hoe mbola ho hitantsika any rehefa tena vita ilay izy zany mahakasika an'iny iny asolitiny ihany koa ny antsika mamarana ny logité asa misy anampiana misy ny tiako ambarakely fotsiny tamin'ny zoma teo dia nanao fampisehoana tany amin'ny tanàntsony hoe manerinirina lalam-pirenena fahaenina misy manerinirina anankiray ty amin'ny lalam-pirenena fahaefatra le fisakafoanana io fa izy a lalam-pirenena fahaenina zany hoe miala 7 kilometatra miala any Mampikony miala any Ambondromamy azafady makany tsiranana zany io resaka io commune rurale le manerinirina lehibe ihany izy fa mahatany mafana dia mangina be amin'ny atoandro fa rehefa tonga ny fotoana nanaovana ny fampisehoana dia gaga be izy efa terana fanaovam-baolina fity anankiray ny atsasany dia akizy a no be dia be tao anatin'le izy dia mandeha tonga fampisehoana naharitra ny adintelo tao fa mahay mijery fampisehoana be mihitsy a le olona amin'ny tanàna dia manontany zay a ay isan-kerinandro a saika misy mpanakanto manao fampisehoana tao tokony zatra mozika mafana reo andreo ary tia mozika mafana fa nasehoana tany tsy misy resaka mozika mafana fa dia mipetraka daholo
olona rehetra miaraka amin'ny ankizy hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany mitoy tsara mifankazahoany mpiantsehatra sy mpiantsehatra dia vahinao mihitsy ianao fa marana fomba be tsy nahita olona mamo zay nefa misy varotra zay misotro mamamo ao anatin'ny toerana sekoly raha teo ny natsoanay nanao fampisehoana-tany dia gaga zay hoe ahoana no mahatonga an'izany fa sady mahitsy fampisehoana ny olona no tena mahay fanatsaka mihitsy satria mipetraka dotsisy efa zoina l izy dia zao eo amin'ny commune rural io tanàna ambany vohatra zany misy sekoly privé misy hatra amin'ny terminal efatra ngeza be mazava zany fa mampiana-janaka ny olona ao ary ny toerana zany rehefa ohatra ka mandeha ny fampianarana dia milamina tao amin'ny zavatra rehetra veloma tompoko raha mipitsondray ary ny fotoanantsika manaraka veloma tompoko Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Pantsu, manolotra anao ny Logité. Paperline, le choix de votre succès. Helena, spaghetti vita amin'ny totom-barim-bazaha natoraly no fantenana toy ireo hanim-pitolohan'ny mpanjaka. Mankafy ny spaghetti Evena eto am-pizzeria na Logité. Total vous a présenté le JT. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Chic de Fabiola, la référence de la mode africaine, Nanulchanoteo, le JT.